Faritra maro eto Madagasikara kosa no hisitraka ny tetik'asa CASEF na ny croissance agricole et sécurisation foncière. Ho an'ny faritra Itasy indrindra dia hisitraka izany tetik'asa izany kaominina Soavinandrina ka ny faran'ny herinandro teo no nanangonana ny fangatahana ataon'ireo tantsaha izay ahazoana indrindra ny karatany. Velo Gislaine mitatitra ny vaovao. Karatany misy dimihetsy no zaraina ao anatin'ny tetik'asa CASEF na croissance agricole et sécurisation foncière izay toana ny banque iraisam-pirenena arabola. 10 taona no faraitan'ity tetik'asa ity ary faritra maromaro eto Madagasikara no iasany izany. Ho an'ny tetik'asa CASEF zany dia ny tanjona dia fampiroborobona fambolena amin'ny alalan'ny fanatsarana ny zovanana tany sy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitantanana ireny zotra-piarim-pambolena ireny izay mitodika amin'ny tsena. Ny olona anankiray nefa tsy harisika mihitsy izy hampiasa tsara ny taniny raha ohatra ka tsy azo ny antoka tsara ny zofanana taniny amin'io tany io. Dia izay nahatonga ny CASEF niroso tamin'ny tantsorika zany andreny karatany fahobe ireny izay nirahana tamin'ny CCRF. Ho an'ny faritra Itasy dia ny Soavinandrina Soavinandrina no anisany misitraka ity tetik'asa ity. Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nitondsaina tany an-toerana ny fanangonana ny fangatahana ataon'ireo tantsaha amin'ny ahazoana karatany. Aloha dia efa hatramin'ny maly sy ny androany zany tsika no teto amin'ny fokontany atorapasika amoron'ny tasy dia ny marisika moa ny olona dia efa eo amin'ny voaraika farany eto zany zao hatramin'izao maraindrena zao dia eo amin'ny 200 zany aloha 200 parcelle zay aloha zany aloha no voaray anarany eto. Amin'izao andiany voalohany amin'ny tetik'asa CASEF izao dia ny tanimary aloha sy ny tanimboly no loha laharana amin'ny fizarana ny karatany. Entina apresian'ireo tantsaha hamokatra hatrany sy ho fiarovana ny fananan'izy ireo no antony nanaovana ny fizarana karatany fahobe raha nambarany tompony andraikitra iray ao anatin'ny tetik'asa CASEF.